misy tompoko vavy iroso amin'ny fandarana manaraka isika amin'izao fotoan'izao dia isy fitaoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy ho fitondranam-bavaka sy fampahirezana ny fianakaviana sy ny firenena. Izay tarihany Père Révérend Rakotondrasoa Jean Timothée. Fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy ho fitondranam-bavaka sy fampahirezana ny fianakaviana sy ny firenena manontolo no nilosany ranomasina tamin'ny arady amin'ny 20 Aogositra 2021 teo. Ary ny fanantenana tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay menantsika no netiny namidina ny fitiavan'Andriamanitra ao amintsika. Romanina 5:5. Ho amintsika mianakavy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iarahantsika mandray ary ny hira ao amin'ny fandarana antso hoanao. Ray be fitiavana tsy mbola takatry ny sainay olombelona ny fahantaranao hitantananao ny fiainanay olombelona nefa mahatoky izay fa tianay tokoa ianao ka eo anoloan'izao fiatsoanao ireto havanay ireto ody any aminao izao dia ramatoa ministra Nadine Ramarson ministra ny mponina sy ny raharaha sosialy ireo mpiaradia aminy miara-namony ainy miaraka taminy ary na dia tsy hatrehina eto intsony aza ny sasany amin'ny nofo mangatsika an'izy ireo dia tsy mahasakana anay tsy talamo ny famindram-ponao ho azy ireo izahay ankehitry mba handry mpiadanana izy ireo eo anatrehanao ny antso azy ary ho azo ny valisoa ny mpanompo tsara sy matoky tsy izy takaitrany ny fanahin'izy ireo eo anohanao ka iara-baly iara-tsambatra any aminao tompo ny antso azy izy ireo
ary izay rehetra ny fianakaviana ny firenena manontolo dia mba hivinimbiny fiononana. Nandao anay vahoaka malagasy izy ireo, indrindra raha mety ao minisitra mpiay ny asa fanasoavam-bahoaka, mpiay ny mponina, torotoro fo ny vahoaka ny soavana. Marahelo ireo madinika ny raiky tamina. Ireo tsy manan-kearofana dia efa nanomboka nanantena fa eo ilay lehibe fiarofana feno fanantenana nanomboka nisy mpiay madinika nefa indro folakandry ankina ka mitodika aminao mikombona sy folakan-tato sady ilay lehibe fiarofana manehoaka malagasy. Ary ianao raiky ay anay, ianao no mampionona anay, ianao no fanantena anay, fa no toky ny fon'ny fianakaviana izay olozan'izy ireo ampanantenao fiononana ny firenena manontolo. Vao vatana tsy mora simba intsony amin'ny fitsanganako velona izy ireo satria ianao iny antso azy ankehitriny. Raisoto somatsara olelanao ireo avanay nandao anay ireo, ary misotranao izahay tamin'ny soa rehetra narotsakao tamin'ny avanay ireo ka nozaraina tamin'ny fianakaviana manontolo, nozaraina tamin'ny firenena manontolo. Angatana izany aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka tomponay. Amen. Horaisonao amin'ny voninahitra aho, iza no any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany rivo tahaka anao, na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao, fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsarahy. Ianao Jehova Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asonao rehetra.